Hoan'ny lafiny fanatanjahantena kosa ny hali total andian'ny fafito no amaky ilay ny fifaninanana zakazaka Farakotsy Tampilalaovana 7-2 mandray anjara misa 5-20 mofo no andrasan'ny FMM Samap izay mpikarakara ity fifaninanana ity aro tanterana ny 10 ka hatramin'ny 12 ny volana May ho avy izao. Utaterana ani fulu rakyambe fulu rumbi fulu me telombi fulu suruarivu wa vizau nendian fa fitu am rali total arendian fa telombi fulu kusa am rali FMM Sam tingiana voalohany am fitinan topitakan Madagasikara antu ity fananana IT Yumarainyu nun tafa tamin'ny mpanao gazety tetsy am trano fitaratra foibeny total la korindrano ny mpikarakara na pahafatatra ny fizotry ny fananana mampiavaka azy raha ohatra ka ampitovisika ny zavatra natao tamin'ny herintaona dia lasa miakatra ambony ny coefficient satria no safidiananay atao coefficient 1.6 zany ty raha lity misy 180 km ny mihoatra 180 km ny distance ana épreuve spéciale ny zavatra azo lazaina koa dia misy spécial 9-10 ho tanterahana ao anatin'ny telo andro zany dia ao anatin'izay spécial 9-10 zay boucle na spécial efatra no atao isaky ny section zany zay zany tena mampiavaka anazy ny spécial vaovao dia ny spécial manakavaly zay ho hitantsika hoe somary sarotsarotra ihany le izy amin'ity rality fa ny spécial sasany moa efa fatapatatr' ireo mpifaninana ihany tao ny tamin'ny herintaona aloha 7-30 no nandray anjara no feranay 70 ny limity amin'ity iray mitoraka ity somary nampiakarinay limity ny mpandray anjara zany eo amin'ny 5-70 ka fantatra na ho tratra aloha antenaina hoe tsy ho dia ho lavidavitra an'izay ny mpandray anjara satria raha li voalohany amin'ny saison championnat ty sady mararak'izay le coefficient somary ambony raha eritreritra hoe anatrika championnat complet anao zany tsy maintsy mba mandray anjara amin'ity rally total 2013 ty zany. Manahoana ny lafiny fitandrona ny filaminana amin'ny ankapobeny mandritra ny telo andro? Eo amin'ny filaminana indray nisy fiarah-miasa akaiky na miaraka amin'ny gendarmerie zany na miaraka amin'ny ireo commune izay andalovan'ireo épreuve spéciale dia miaraka amin'ny total koa anisan'ny zavatra tsy atombany zavatra mihitsy ny eo amin'ny lafiny filaminana sy ny sécurité dia izay no anisan'ny zany FMM Sam zany mandritry ny rally 2013 total 2013 io. Araka ny fantatra dia noferan'ny FMM Sam ho 5-20 ny mpandray anjara nampitombona ny alaviran'ny lalana tamin'ity taona ity izay mirefy 7,700 faingo 720 km raha 720 sy 300 km zany tamin'ny taona 2012 mirefy 320 faingo 5 km kosa ny fananana manokana na ny épreuve spéciale izay miisa 9 ahitana dingana 3 efa nisokatra ny fisoratana anarana amin'ity fananana ity anio ariva kosa ny fivoriana ara-teknika izay ho an'ireo mpanamory izay mieritreritra ny andray anjara amin'ity fananana ity.